Tokolasy tovovavy de miarabantsika isa tokantrano ray ny tenako amin'ity atoandro ny zoma mamarana ny herinandro fa 5 ambin'ny folo ny volana novambra 2024 ity de misaotra antsika satria dia fitiavana daholo no mahatonga antsika manaraka ny fandarana ary mandefa ny sosikevitra mandefa ihany koa ny firariatsoa ho anay izay manantanteraka izany fandarantsika izany akasitrahako ny vavitokana tsika izay mandamina ny lafin'ny teknika de lalaina ao ambadika ao amin'ny division miaraka aminy satria moa zany faly tsy eo no ny antony fandaminana satria ifaly de manao ny lafin'ny teknika ihany koa an'ny fandraisana ireo mpiatroka miaraka amin'ny solombavamboaka eny amin'ny magro beoririka de isika zany no atya de namana antsika efa nomena ny pitsopitsony rehetra tsara ho fantatra raha teknika de isaorana itsika sy lalaina indray zany ao ambadika eo ny any ambony any raha danse razakla dia arabanay ihany koa zany anisan'ny zoky be mahafinaritra miaraka amintsika eto mifandana foana ny ao amin'ny radio madamy miara mampita ity fandarantsika ity eny ary ina moa zany tiako tenenina fa de hiaraka eto indray itsika raha toka tsy misy ny fiovana de solombavamboaka amin'ny rahalabe zao niaraka amintsika iray ny efa eto efa hitanareo teo nanangasanga teo deputé Randrianarisosy Stanislas Narastany izay voafidy tetsy ambonimbony tamin'ny faharoa ary andalana ho avy eo deputé Fetra Raramozafimbololona raha ohatra ka tsisy ihany koa ny fiovana na deputé Fetra ho an'ny boribory tany fahadimy fa raha ranom-baovao tanteraka aloha zany ny faran'ny herinandro toy izao de ifampizarana amintsika zany rehefa avy eo ny vaovao lehibe aloha de misy ny afatra avy any amin'ny fiambonam-ben'ny veka izay hitako ao de mbola miezaky mamaky azy 5 pejy izy ao misy afatra goavambe mihitsiny eo ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra na tiana na tsy tiana de tsara resana ihany resy tamin'ny ora farany ny Bariana de efa nanao sahala aza 3-0 de iny dia nitarika fametraha-pialany ny mpanazatra zany kotra Roro akoatran'izay moa zany omaly de misy ny fametrahana ny fiangan'ilay lalambe ngodana tery amin'ny teboka fiangana aotra na PK0 zany teny Ambodifasina Ambatolampy tsy mahafotsy teny zany betabeta ny zavatra nresahany Andry Rajoelina teny Ambodifasina teny ho resahantsika an'izay rehefa avy eo zany eo ihany koa fiomanana ireo kandida rehetra vaovao ara-pifidianana rehefa nahavita ny azy zany ho an'ny omaly ho an'ny boribory tany fahatelo satria faharoa moa zany tambadika ny omaly dia ny boribory tany fahaenina indray androany de raha pitsy ny boribory tany fahadimy dia boribory tany voalohany angambany izay amin'ny lady mamarana azy de fararanom-baovao mihitsy ny eny amin'ny magro beoririka satria fionana amin'ny kandida tojo Ravalomanana moa zany sy ireo lisitra mpanolotsaina miaraka aminy fa efa eto akaiky eto amin'izao fotoana izao ny solombavamboaka ny Madagasikara Randrianarisosy Stanislas mirava deputé Rastany miarabanao namana faniry de miarabantsika vahoaka malagasy rehetra rehetra na ny toerana na ny ivelany sitrakan'Andriamanitra tokoa ntsika ny eo de misika an'Andriamanitra ny tera sy lasa satria raha tsy avy aminy tsy tanteraka daholo ny zavatra rehetra de akasitrahana be ny fitaina sa firariatsoa nataon'Andriamanitra de ny zavatra resahana eto no be tapiso anao fararano vaovao marina tokony izany marina tena marina mihitsy ka tsaratsika tsara tsy manao topotra amin'iny fa tena tokony mbo tsara mahalala akoran tsara ny zavatra rehetra rehetra ka ny zavatra angatahako aloha tena mankatahako ny de tena le miteniteny fahatana tsy mety de manaratsy fanontany tsy mety fa ny olona tena hoe ny laingo ny tompo toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatotrany ka na laingo ty na atsika no mivahoaka tsy mbo manaratsy mialatsiny zay tafotoana fa averinako fany mbo mangava n'le tena teniny Andriamatofilo ray aman-dreny be eto Madagasikara iny mbo fiarabako anareo atsika no misasaina hoe mety hoe zany mba le fasikelo iny aloha iny mbo tena le kabarin'Ngai Rajoelina 2024 zany zay zany no angatahana namana ao amin'ny lafin'ny teknika zany ao ve zay lalaina ndao ara vao manao ve zay ndao ara alefaso ara
marina ary nanao ny tôly lainga tory salaka ny tompony anina fa zay marina lazana. Ok, mandroso antsika zany député Rastany misy fandamina kely eo amin'ny lafiny teknika zany na zany na tsy zany ino moa zany efa le fanontaniana misy fanjakana ve ato hoe mahafa-po ve nijerama ahoana ny tsisy tsony ny kolokolo any amin'ny fidirana any amin'ny sekolim-panjakana sisa zay moa zany le tiany député zay tiako atao hoe zay le tiany député ho alefa moa tokony rappelena aminao hoe aiza izy amin'izao ankehitriny zao hoe hay zavatra tena hoe tiako hoe tena tsisy am'izany tsony zany ty lazany fa tena tokony tena hoe madio afaka daholo rehetrarehetra nefa au contraire tena vao mainka tena nanamafy amin'ny teny ary ny teny président antsika de tena amin'ny teny hoe zay tsy vitako ny taona enina tsy vitany teo aloha tamin'ny taona rehetrarehetra ao anatin'ny 20 taona vita amin'ny 20 taona nefa tena contraire horera daholo ny zavatra petraka tsy zavatra manaraka an'izay tena izy eny ary fa anomboana alohan'ny tena anomboantsika ny resaka aloha vetivety nisy vaovao lehibe omaly mino fa isika mpanaraka amin'ny fandarina dia tsy andiso an'ilay mety hitondrako azy aloha ny fandarantsika fa anisan'ny mpanao baolina manko député Rastany resy mibary aho omaly nametra-pialana ny coach Saroro fomba fijerinao an'izay nde ataontsika hoe fidirina kely tsotsotra anatin'ny adevitra eny za aloha nataoko tsy eny mpanao baolina za taloha tamin'ny mbola tamin'ny fahatanyrako tamin'ny teny Akatso tamin'ny universiade nanao de ngia tompoky la dadandry Rasoanaivona nytoverenanay nanomana ny universiade hoany Havanina nakany Tripolis ny tany tamin'izay tena mbola tao fatorana na volona rehefa vizana zahako de lasa ao mifakany ambana tompoky la Claude Kely samy footballeur fa mivadika nanao boulina ny tena aiko Cyprien fa velako hoe fa mibaolina ndray fa fijeriko azy manokana de zao zavatra mahagaga za tsy ametsiny androro fa raha tena olona tena ao anatin'ny spécialité ao anatin'ny spécialiste izy amina tena hoe professionnel raha va misy erreur-ndre mandeha tokony tsy verina tsony fa maninona lahy jerivinao efa fotoana fo tamigana ao amin'ny dernier minute foana vao maty temps additionnel ao amin'ny matsa efatra natao zay hatramin'ny maly ara de mbola zay raha tena capable tena olona tena mailo ianao tokony nanolo anina fa isaka hoe vita 70 minutes efa renforcenao ny défense fa ino misy erreur ino de keko fa erreur efa tratrandre mandeha verangaty de mbola ho tratra fanindrony de izy ko tena tsy mamezatsina ndrere tsy mamena an'le zoera satria zao tsika nandany vola tao 77 millions mamasina be kanja kanja-po katy mba atao amin'ny carnet reryana mihitsy aty amin'ny Afrika aty amin'ny Océan Indien ngeza be ohatry azonao tedoza lasa mivadika tambany le posy ary teny tetivitina aty rehefa mbo manao zavatra tompoko ataovy tsara ny étude inona daholo ny zavatra éventuel mety hitranga azonao fa de tena lasa tratrandrano atreny ambony zay tefa zavatra mahamenatra de zay mbola vitan'izay ihany le izy azonao de rehefa tena anao zavatra koa anao ianao ve tsy manana technicienne tsy manana ingénieur tsy manana inina na mbo mamimite maka olona tena rehefa tsy tafavokatsika maka olona tena professionnel avy any an-dafy satria de tena tsy manaraka norme midozotsy ao isaka ny 6.6 io tokony misy évacuation urgence izy raha misy encadre tena hoe zavatra ilana évacuena an'le olona hitanao ohatra le midina amin'ny ambassade reny keo tokony misy tsy mba tsy evitena le olona maty be le mifanisika de hitanao misy ale tourniquet ohatra le fidirany tokeny mikodina reny aizantsika anao mbosaka anao tsy manaraka norme de ny very fitondrana ohatra hoe fitondrana angamba ty tsarahan'ny ACC sy ny CNI tena hoe tena reo fotsiny tenena tsindrina de tena tena lany foana le sady ny olona tsy miblagy aminao raha zy zavatra ketakely raha eto amin'ny toerana de tena samy foana fa tena hoe tsara be natao de zay ny anisan'ny zavatra matsa telo de efatra nataotsika azonao telo zay mivita moa fa sisa miandro atsika de le retour azonao tokony teto Madagasikara ny zony vahoaka ngeno faharoa ambin'ny folo zoery azonao fa ty lasa ny sudafy sy ny tariny
lasa tena miafiafy kely tsisy supporter sy ny tariny de ohatra zay tsy mahagaga raha reny satria tena nanontany ara zao ara misy problema be ohatsy za fa azonao tsy fantako zay olana ndray tsy amy tsy menan'olona fitaterana ekipam-pirenena malagasy any devola fa tsy mety mitatra izy zatra mahamenatra be zany ahatra fahazoroana zavatra kely koa izy de ataoko ny présidentsika olona tia baolina maninona lahy raha ohatra ka tena zavatra tena any amy zavatra inona tena ty fitondrana ty zavatra any amy laram-pahamena tsisy mandeha am'zay laonina fa tena any amy zavatra aitraitra kely sy ny tany maninona raha tena manao releva nge vita amy président nge zany raha vola be da be karamana miaramila karamana vola be da be aminao nafy be da be o nahoana raha ianao tia baolina anaova tena releva kely isaka amy faritany tsy haingo elo izy de brokena de financenao professionnel kely tsy mangala vaka firenena fa de ohatra manao petatoky naturel ohatra hoe misy avy moa raha de maniry tsara mivary tsy mbo misy programme anazy satria mbo misy any vao koa ny ministra ny sport tokony manao zavatra hafa fa tena mahamenatra mahakamo tena azy fa tena moa mivazavaza foana isan'andro eo tena mety hosorena ny olona nefa zay ny zava-misy vita iny e tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny iny satria mampity fanotanjahanteny atsika mba afaka mba asolosoloantsika ihany koa ny endriky ny adevitra samy hafa verimbereny ihany le sarytsika fa ohatra miraikitra be tsika anatin'le sary na izany na tsy zany aza aloha satria tsy fantako ohatra retour sa tsy retour ny hitako avy aty député rastany tamin'ny afaka omaly no niaona tamin'ny candidat Tojo Ravalomanina teny amin'ny Magro Beorika ny boribory tany faharoa zay nitarihanao de hipoka vaoaka teny amin'ny Magro Beorika am'izao tsika miteny zao moa zany boribory tany fahaenina indray no miaona amin'ny candidat Tojo Ravalomanana inona aloha zany ny tena hoe afatra lehibe sy ny tena votovatom-piaonana zany ho an'ny boribory tany faharoa zay nitarihanao na amin'ny tany fiaonana tamin'ny candidat ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana mba tsara ihany mba ifampiresahana am'zany eny sotranao am'izay fa tena mbo misy olazana sady tena afa-po sady solidaire no olona tena ataoko organisé daholo efa organisé nanomboka tamin'ny fifidianana députation tamin'ny député tena afahita hoe tena fa sy vaovao tsony fa eo hoe zao ny laminasa satria alohan'izay tamin'ny alohan'ny telo any tolo iny sa efatra andro nanokana QG teny aminay tsy teo président fa candidat Tojo ihany no tonga tena dia tena faly be izy satria zao le olona le ohatra fotsiny ny sasany mbola ho tandanjatsika era tonga izy amy mafy sy ny tany tsy any fa ny nay zay tsaro fantatra de tonga de fanatsona daholy rehetrarehetra zay misy mpanasa lamba taxi moto taxi be taxi civil mpanao sportif mpianatra eny Ankatso ny olona olombeo amy tanàna ny CM ny olona mpitondra sy ny tany samy ngamba naharitra adiny roa sasa sady ny telo na metraka fanontaniana zao aby ambalizy zao ny atiatany eo monsieur le maire tena nahita fotony tsy ary tena faly izy ndraisina tsy hoe mivava fotsiny fa ndraisina anao to daholo ataoko fa tsisy olana tsony ny any aminay raha fa tena tonga amy fitonana izy satria tena fa azony daholo ny zavatra rehetra ny samy nanao sisikevitra tao ny daholo rehetra hatramin'ny mpamboly vary ary de tonga tao daholy de tena faly natran'io zany mpalasalama tena faly zany ny tena fampandrosoana namana tahiry hoe tena miditra fotony aby ina ny problème fotony tena anao zany tokony ataon'ny candidat fa tsy miherohero tena manao ko vavy maneno fotsiny eriana iny ary mbola resaka an'iny ary aveo fa toizako le izy de nitondray lizy satria lizy le fotoana kely atao sa tsy atao de rehefa nidinitra zay rehatsika staff rehetrarehetra niaraka tamin'ny président de alora nga atao ihany tena raha lavitra ny anay ampoponga many tena lavitra be indrindra tamin'ny 24 heures lizy sa tsy apy 24 heures zay vao nikarakara hoe nanomana sakafo nanao amy programme sy ny rehetrarehetra zay natao ohatra hoe tena tsisy olona sy ny tany ka zay nataoko afa masaka lizy nefa vao miteny amponina nampopo zay ny nahafahabe anay vao niteny ampopo na tena andro fianarana fakana mpianatra sy ny tariny ary sy mary tarakely fotsiny tena zay mivany tarakely fotsiny lizy amin'ny bisy embouteillage satria lavitra be fa tara fa te olona tsy olona tena nakasitraka ary tonga daholo izy ary tena neny tena hoe liana azy nao ary tena manao hita be fa tena hoe tsara bazy atsika namana tahiry
tena tsara mibazy mitima, tena hoe tsy ohatran'ny olona blefra misatrosatroka kely sy ny tariny fa tena fa matotra ny bazy mitima, tena ary tena solidaire mihitsy izy, ary tena be tabe ny olona hitako teo sy tsy rehetrarehetra. Ny anona fotsiny angamba ny tena asa naharary ohatra ny fokitima zao 24 fotana zany 23 teo ndray naharary, ohatrandray ny grand complet CM ny rehetrarehetra aloha teo daholo ny ambaratonga voalohany, ny ambaratonga zay misy teo ny zay zavatra misy teny lasa mangaika rehetrarehetra fa tonga teny fa tena misaotra antsika vahoaka Namboapoa, tena misaotra antsika fa tena iarina marina le tanindrazana engany tsy mbo vizavy zany satria za eto avo eteny tsy ny tany de tena ndondra mbolomboasary ny fatanao eny de profitely izy nefa tonga ihany aloha tsy nahasaka anazy profite any misy tosika famendreo zarana ny arivan'iny izy nilazan'izay aprisiny jour juillet andehanana any ny zara zavatra tendrery zareo blokena le olona ngasany nasakana le olona tonga foana le olona tonga foana le olona ka zay nataoko fa masaka ny itsika tsisy atahorana tsony fa tena fa misaina tena hitako hoe misaina le olona ka zay tena mampahery anareo ary vahoaka fa maka toromarika foana atsika sy nrehetrarehetra de ataovy le firaisan-kiny fa raha ohatra ny amy deuxième aloha tena hitako hoe iovy Madagasikara tena misy espoir be da be satria tena maintenu tsara le olona tena ao amin'ny mpitolona rehetrarehetra sy ny olona tiantsika sady tia presidente tiany tojo tiany député fa tena misaotra antsika mianakavy za de mamerina fisaorana fa tazomy zay fa aza ravaravitan'ny olona aza mety ohatra mivarotena ny tena fa tena sy ampandrosan'ny tanàna katsika natao zay tsy zavatra fa mahafaly na manatahiry hoe tena mahavelom-bolo fa tsy ohatran'ny taloha tsony ny olona hoe fitapitahana mena tosika inony tosika tsy fantako tsony zay tany de tena mivadika fa tena efa tonga saina ny olona eny ary zay ny amin'iny na zanatsy zany aza aloha zany député Randrianasoa Stanislasy zava-dehibe anko ao anatin'ny efa hafanany ny fiatrehana ny fifidianana am'izao fotoana izao nandaitra ve ilay hoe candidat-mpanjakana raha ohatra zany ka hita amin'ny fahavitrihan'ny olona am'izao fotoana izao angetaheta fiovana ary tsy aferiny zany ho an'ny fanohanana ny candidat Tojo Ravalomanana teneninao daholo teo ny sokajina andraikitra rehetrarehetra na taksy io na mpianatra io na mpiasa io na mpitarika fikambanana io sy ny sisa fa de ny aino tanteraka ary miazakazaka mirodorodo manohana ny Tojo Ravalomanana dikan'izay ve tsy mandaitra le hoe candidat-mpanjakana tsy mandaitra satria le olona eto amin'ny anina presque afa nianatra sady efa tena voafitaka foana izy de efa tonga saina be satria raha mifotsi miangatra taloha zany ta tena hoe tsy de nanao université mpanjaka sy ny tany naraka ny tantara sy ny tany fa ao le fahendrena famatorana sy ny tany zay ny tsaran'ny olona azy de tia solidinantsika loatra mpanjaka ty candidat-mpanjakana ty de tena mipetraka aminy hoe reny ve député de Mboarary io zany tsika ho amin'ny tsara fa tsy ny tariny de Mboarary reny zavatra ataon'izay sy ny rehetrarehetra de io zany mbo nianatra koa de zay nataoko mbo nianatra olona satria ny atony de ty le tanàna ny reharehanao nge tena tototra mifatsy afaoty AVC ny filaza azy raha olona zany de ohatra olona fa maty efa tena mila efa tena ho velomina azonao fa tsy velona tsony fa atao am'ireny manasao fa velomina azonao de le olona fa maty ve ny reharehanao mbola hoe anahy olona anahy olona olona fa maty efa tena tsisy ana de mbola sahanao foana am'rehare hoe anay ny tanàna atsika ny rôle sady le olona tsy mbo mipetrapetraka kely tena hoe montre maty anao ray aman-dreny olona hovidinao amin'ny merany ndre fopartany zany ingy olona sady mahay hiendry mana maizy azy mahay manazy zena mahay manetry tena fa le loatra ny hitanao ambalasa ohatra ny olona miranga tena mandeha eo amin'ny saigny hoe raha veveve sa ahoana tsy ny tany ahoana misy le ino moa fa ny olona tsy miteny fotsiny ahoana misy ao ve ny izy moa ny Ragova gouverneur ao ve le député io sa
zany amin'ny tany mitonatona le député-nenao raha fa saika tsy lany raha tsy atrana fa tena resina be dabisiny any de mbola le député tena tsy any ary any tenena alizy tena mahamenatra be hoe tena le tanàna mba jerivo nge iny amin'ny soixante-sept eny mbola tena hatram'izao tokony curena endry ianao atao aminao inona ny lara-pahamena ty fitondrany ty tena lesika goavana be mihitsiny tsy mahalala ny lara-pahamena fa le oeraoera kely sy ny tariny de tena le tanàna ao zany ny tanàna mandry ve anao fako tsy voarinao lalana tsy vitanao ny rano mahamijaly rano ny olona mijaly jiro ny olona tapaka jiro firy fitaovana maty tsy afaka mihetsika de mbola sahanao ve ny tenoana ny tanàna menatra le ramatoa menatra tena marina atsika malagasy mba misaina menatra tsy samy teny an'izany satria tena tanàna fa tena nefa adikan'izy ireo ho fatahoran'ny mpifanandrina na mpifanenana ara-politika ny fitenena ny kandidaty iny am'izay mety ho marina ve zay député Rastany raha fisaina amin'ny folo de mety ho marina fa ny olona fotsiny hoe tenenenreo fatora fa tena hoe raha amin'ny zavatra normal izy tena fa tsy raha nitsony de reny sisa fihetsika ataony iny fihetsika nataony iny inge ohatra miatsy aby be tena hoe anao nierimaizina rehetrarehetra partout le moyen nefa tena efa tsy lasa tsiny raha par-voie normal zay mifantikako azy fa zay tsy matahatra fa tena any nefa no tsika se niteneniko tam'maly hoe tena samby olona any any raha samy anina fa de tena samy manao ampaikady ny taolo fa tsy miketsika reo ohatra nanaovana tamy debe tsy mihetsika reo rehefa tena samy paikady manontolo na anao président na iny tsy lasa tsy maintina reo fa ho afa-baraka amin'ny olona anao raha tsy alefanao ndraiky abo amy beboty de tena hoe misavatra consigne ataonareo sy ny tariny de hoe elao daholo ny président ny anina ny ao anatin'ny ino misy toa ny bureau de vote sy ny tariny reo olona mbara tonga rehetrarehetra amin'ny bureau de vote reo asoronareo ngama de senareo fa tena hoanareo ny tanàna fa raha mandeha voaromaroana taloha afaka samy miaro any azy ahita raha tsika fa tena ny zavatra be ka sena ataoko mba moramora ihany ny zavatra atao mba teneny any nareo ve de tsy mba afaka mifampiteny mba mahamenatra reny ataonao mbola mahaly tsy mety lizy olona vidina anange presque fofoloany ohatra mahazaka amin'ny filoham-pirenena nge zay ao anatin'ny tanàna-Tananarivo nge azo lasanao raisinao ho ray aman-dreny be amin'ny Madagasikara ohatra reny veako vavy manino ohatra reny ataony tena marina tena mahamenatra sary ozy raha nabafiky tena nitsongolona tena namonto tena marina sary to tena nylevim-belona marina raha ohatra tena raha avako indray fa sy ihany fa anazy le izy tena fa tena tsara ny zavatra atao tsika nge sa malagasy samy atsika nge ty tokony tsy fanorooro tokony tsy mifampamoro tokony tsy hana fa ataovy zavatra normal efa tsara nataonao tsara ny zavatra ataonao misy resultat tiany olona foana anao ary ela velona fa le zavatra atao kompisotroka ohatra zao fanjakana zao azonao mpibolina be za azonao tsy nahatsodrano na fifidianany rehetrarehetra raha natao kompisotroka teny tinga raha mifahalalako azy tena marina tsisy 10% ke mifidy amin'ny filohantsika sy ny tany fa de natao kompisotroka de anka malahelo anatiny le olona ka ny zava-dehibe amitsika malagasy le tsodrano zava-dehibe ny sansa lazako anao 100% ny zavatra ampandrosoana 40% ho an'ny manam-pahaizana inarana fa 60% chance ka le chance io avy amin'Andriamanitra de vahoaka no manjaka azonao rehefa alahelo iza moa mivoaka tsy menina sy manompa aneta tsy afaka miekatra atao amin'ny beboty ataoko ngama olona 1 pour 1000 mbopena pour an'izao fa sisa am'izay aiza nangatiko député zao zay nataoko anao kanitrana amin'ny efatra amin'ny fo soferako ny efa lazako teto tamin'ny heriny soferako amin'ny enina vao tonga de anatitra mpianatra de raha amin'ny enina vao tonga te haka rano efa tapaka ny rano zany mitondra ny tobilako amin'ny bombolina sy ny tany amin'ny fembena ataony efa zao nataony zalahy zay azy zao de efa tsy mitsodrana fa malahelo hoe zahatra rano be da be ndala nge jerevo ny rano hoe ikopa mbola azo rekipa irena be da be hoe data fa tsy hanao foratsy ny tany fa tsy fahaizanareo le izy fa maninona raha ohatra ka tena atao fotsiny atao vidy fotsiny manaova fotsiny anna taritana azy paiplena taritana azy atao any amin'ny avitsy ny rehetrarehetra raha forcena lizety zay fotsiny ngevy amin'ny laminy fa maninona tsy ataonao jerevo ndala vao mbo dakaniny alika io mbola azo deviena amin'ny rano raha tena olona mahay le izy azonao mbola azo
ampiasany telo raha mijiry tsisy eto amitsika angadina lalina kely io amboarina tsara de pompe énergie ny sitomana azy sy ny tariny misy de milivana 12 metre de efa mahafiry mégawatt azo ampiasany na amin'ny rano rehetrarehetra fa tsika mihitsy ny tena tsy mahalala sady tsy mahay ary tena raha zavatra tena izy ahoana ny zavatra rehetrarehetra any amitsirano ohatra lalana midana hoana ndray le promettre zavatra ataony rehetrarehetra farany teo ndray anao inona ndray ho lalana fitsangatsangana ny ao raha tsy vita tsy anao ary président tsy anao aozy tsy anao fividiana raha tsy vitako ny rentreze aiza zay vita eo sokafana ndray dekesena fotsiny le lalana migidana tsisy vita tsy any tompoko natao mbola azo le ferina zay fa raha tena maherinareo route nationale aloha atao misikile tsara ny fambolena io na tena idimiko itsiny tena fambolena aloha atao tsara mandenga anao na mana faniry mandeha aria efa nandeha tongotra be da be mihitsy nitako hoe tena firenena raha zaranganoko tady te tena folokony trano tena eritaona Madagasikara ary Bealalana atreo Bealalana de mandeha Ambodikolana de Martolana sy ny tariny tonga anisam-pava varingy zany tsy mila ketsaotra nyty fa atoraka fotsy sy ny tariny fa ny lalana tondra somary makany tena fa tonga de fa 3 fois vidissement moto sy kibota kely tsy vita lalana de vary mioka fotsiny io de amanany olona kisongoso sy mividy nefa na ao fotsiny Bealalana tia Dabolava da izy moa Morondava Dabolava moa de plus anambatona zaka kirena amboarina tsara manondrana vary ena soto zay fotsiny teneko efa manondrana vary fa tsy ataon'ireo rehetra reo fa maninona tsy hainareo ve izy safy vatina vinaoka raha io telefirikany ampy teneniko koa na alahelo mihitsy raha io nanaovana barasy nanaovana vary efa tsy vary tsony Madagasikara mahavita tena mahavita tena raha tena atao daholo ny zavatra tantsika fertile ary raha mbola ohatra ndray 85% dana jereo fa rehefa azonao ataovy teknolojia ataovy tsara mihitsy satria tsy maka olona manam-pahaizana azy satria ohatra ny atsy Israela nge raha afatantsika azonao 80% nge tamin'ny tendrombohitra daholo ny azy nefa mino izy mamboly voankazo mamboly basy sy ny tariny voavolony raha nitsika ndray tsy de tendrombohitra loatra misy lemaka be da be raha reny fotsiny taritatsika rano de anaovantsika vary tanety tompoko tena pahalalako anareo fa zay olona tena tatsa malala tsara fa raha ohatra ny vary tanety tena cyclone telo fotsiny efatra de fa mahavelona ny vary tanety ataovinao fotsiny vary tanety nefa mbola 80% tanitsika eto azo anaovana vary tanety daholo satria ny anatao tsy atao mibarazy zao de nzao vary ritra be miviny rano de maty mivary eo tokony se basé amin'ny vary tanety tsika raha tena mahay ka zay nataoko ohatra mamparary mitabataba fotsiny eto fa tsy ho lasy reo ny zavatra rehetrrehetra tokony tena maka izy de hoe olamay zay fa tena tsy vitaneo fa alohanao se maro asana efa en'ny député Rastany le vaovao tam'le fametrahana lay lalambe mikodana fiangana voalohany Pekazeroa tetsy Ambodifasina Ambatolampy tsy mahafotsy maly fa de hoe hanao toeram-pitsangatsanganana goavambe mitovy an'le miamian'ny Tomasina indray zany le fitondram-panjakana ety amin'iny lalany tsara soatra Ivato iny asa izany ve ny lahara-pahamehana am'izao fotoana zao andanimbola be amin'ny miliara indray miraikitra foana hoa le saritsika taraiky be tsika ry ambadika ry de izany ve tena lahara-pahamehana am'izao fotoana zao sa ahoana ny fomba fijarinao satria anao toeram-pitsangatsanganana indray de ohatrinona indray ny lany am'izany de iza indray ny azo an'izany de eto raha sahirantsika mijiro sy rano betsaka ny zavatra tokony atao nefa dia misy an'izany eny ampanidinana moa zany de misy an'izany de miazakazaka le filohan'ny repoblika akaiky koa ngama fividianana zay zao vaovao reko indray de hoe ho an'ny Tomasina indray raha pitso sabotsy misy fanamboaran-dalana anao-dalana de anokana an'le stady vaovao ndaondra era député Rastany fa tena mamparary fo aly izy satria zao azonao ty hoa le lahara-pahamehana zavatra tokony tena hoe le lahara-pahamehana aloha tena fambolena sy ny tariny le inona ry ananoarana azy le zanako fa tena tsy misotro rano fa tsy misakafo tsy miakanjo nefa inona ny zavatra ataonao zavatra tena vidiananao tena mitrosa bisikileta anao mitrosa moto kotra anao zavatra tsisy ilanao tafinao nefa tafo bozaka tranonao nefa tena mivaravarana fa tsisy ohatra zany namoarina am'ty firereny ty ka ahoana le izy nanaovana lalana midana indray ohatra sanatry izany miala tsiny fa masika le fiteniko ohatra tena tsika ty tenena sanatry izany ohatra tsy mandinika fa ohatra manao revingatra revingatra tany aminao
za rehefa mivoaka hoe ataoko ohatr'izao ry ataoko ohatr'izao nefa ny olona tsy afa-mihetsika vao mpigadrana azonao fa maninona lahy azonao efa nanao jery fa ngeny dérapage nataon'le fitondrany le corrigé zao de nandanena vola amina million nanaovana barrage rehefa nanao calcul teto fa mahavokatra firy ao azonao de tonga ndre ny ina mosy teo le trano building ry vato ry tena atao fotsiny fa village tsy mbola misy mipetraka iny ohatra tsony efa volatsika nefa misisika ao antaondreo ty téléphérique azonao mitosana vola ta babenjanaka manjafy jerivy raha inona mifonctionne jerivy tsy mamely eo tsisy zavatra mandeha eo mbola poto sasany ary mbola tsy vita nefa raha nytena mpanina raha tena hoe tena fonctionne araka amy fieritserina eo tokony afa mbola andeha raha ohatra koa averina ny vola satria mipetraka jerivy tanao tena ty bis classe za tena manjanika mihitsy amin'ny heure de pointe vao misy atsatsa apahatelo any feriny sezy fa raha amin'ny any olona raina roa zany programme tsisy mifonctionne zay zavatra tokony izy daholo fa tena zavatra tena any atao daholo hitanao zao nodekesena zao izy le vola hitanao le lalana migotana ary manao nantiny itsika miara-mahita le makany Tamatave le hoe 100 kilomètre aloha 80 kilomètre indray no nambara zany tsy maintsy hovitain alohan'ny faran'ny taona 5 raha efa nilaza izy tamin'ny taona 2 fa vita 20 kilomètre alohan'ny faran'ny taona 3 zany hoe le 3 tsy tratra de memitra 5 ndray le 20 kilomètre député Rastany ianao anisan'ny tompona andraikitra malaly ianao amina resaka asa vaventy tahaka izao manao na fahitanao an'izany faisable ve zany techniquement sy le olona manononona fotsiny ohatran'izay ihany ko ino hoe fa fomba fiasan'zareo vola manononona fa olona alohan'ny tenenana raha saso no ataoko hoe responsable nataoko hoe fipirenena tsy teniteny foana fa maka an'izao ina maka ny zavatra hoe inona zavatra toko teneniko fa ty tsy miconsulté fa tena de zavatra tokony tsy réalisable ny tenenina tsisy ny zavatra tena tsy mandeha am'izay loana de tenenina daholo mandeha zavatra tsy tokony zavatra teneniny raha ohatra hoe fitsarana tokony maka olona tsaratsara rehefa tsy capable ao tena miheno tsara inona zavatra totokony hoe entiko amin'ny anjery manontolo ny olona nge miandro rano vao miteny fotsiny ianao de io ndray raha ilainja vao miteny fotsiny izy moa tsy misy anany fa za tsy tehitoniny eto fa misy anao von'ilay io ndray de ampandry disy de afa leo ny olona namana faniry leo tena leo ary tena tsy mienatra le rangahy tena tsy mienatra de ahoana izy izy atao mihoatra ny Tamatave mimiany Tamatave nge olona tena négligeable satsy hoe tena lazako anao fa tany mimia tany fa tsy apy kato moa angamana io na hatramy taranaka fahafitony fitondra zala-pitondra roa na hatramy taranaka fahafity mbola tsy haintsika amin'izany na bildina ray ary ao mihitsy tsy vita tsy vita avy budget tsika efa fa mety vidina fa ho arivo na ray alina ny autoroute sy ta aiza ny olona tompoko de zay mbo tonotonono ma tsy mena tsaty samy teny an'izany manafy milliard de dollars ianao mbo mahavita an'io atariny tsika jiro tena tsy vany ny volan'ny fampianarana ndray soahana kely atao makary nefa tsika efa mahita solution raha mahita solution ary rianana fa tsika tsy hoe sady tsy manenjika fa manitsy tena hevitako eo zany nda exploité le aria nino misy teo le aria Bemilanga any fotsiny ataovy pompage le izy manaova trangeza be any ole dito vitikamy folo anao mahavita bâtiment 10 de moteur anatiny hoe 400 mégawatt ataovy misy folo io sy fotoana de tsisy transport fa hoeto amin'ny câble re tompoko mora kely ny câble azonao satria ny any ary jerevonao ny Amerika de kaikaiky tasiny tariny ty ny Amerika ny akazabazany Amerika hatrany 4 kilomètre avy aria nino misy to avy any Québec ino avy any Canada no mitarika fila be da mpiarahana hélicoptère sy rano azonao sa 4 kilomètre 10 kilomètre tazomina azonao entina itondrana rano itondrana ny zavatra ndretradretra ny électrification zareo ka inona tsy vato ka hatratsy amboe Milanga tongato misy 4 kilomètre maximum tsisy 300 kilomètre de maninona raha alefanao raha 300 kilomètre Madagasikara atao eto Tananarivo alefa Mazanga satria mandeha groupe termique daholo ny any alefa makany de koa io fotsiny câble tompoko mora kely
zay ve de tsy hitatsika sa inona ny koza safana mity tamin'iza sa iza ny tena tsy hanaovanareo an'izy nefa solution tsotra kely zay de efa mahavanijireo tao Madagasikara ary tena manan-karena mame vaolana ianao zany efa le mpitondra fanjakana miampy fa mahita vaolana zao izy zao any amin'ny pazin'ny présidence any zany zao de mahita aloha mihitsy aloha le izy ovakiko député Rastany mba hoen'ny namatsika zay manaraka mifantarantsika zao satria ty moa zany efa napoziko ty hoe tsy maintsy anao ohatran'izao ndray reto mampime reto de ohatrohatran'izao ndray fomba nitondrany zareo an'le izy zany manao communication zany zareo de rehefa manao communication zany izy de tataka izao tsy afaka mijery azy moa tsika am'le vidéo ery zany fa tataka izao ndray zany nanaovany zareo hoe vokatry ny fampiasana ireo groupe mandeha amin'ny menaka mavesatra filoro io zany sy solika gazoaly io zany de ny tombo 104,25 mégawatt ny famokarana herinaratra eto Antananarivo tamin'ity herinandro ity raha toka 25 mégawatt zany ny herinandro lasa teo io tatsika io ao am-pazin'ny présidence no mijery an'io io izy io afaka mijery tsika de jerevy le pazin'ny présidence zany io tatsika io tiako tenenina am'ty de zao lasa ohatrany hoe ry zareo ndray zany manao le communication de ohatrany hoe ry zareo ny tena olombe tena enjana be fa nahita vahaolana satria 25 mégawatt zany herinandro lasa teo de lasa 104 mégawatt hoe de ny teny 400 mégawatt ry zareo tamin'ny 2018 etrony tsisy dikany daholo zay vitan'le tany aloha rehetrarehetra tany valo amby 10 taona lasa fa rehefa tratra ny délestage tsy manam-pahaolana mihitsy tena mitrosina amin'ny tany le firenena tena mitrosina amin'ny tany le vahoaka tapaka daholo ny fiarikaren'ny olona rehetrarehetra nampiasa herinaratra de nandeha ny grève isan'arabe isaky ny fokotany ohatrany hoe zareo zany le messi nahita vahaolana tamiko nefa vahaolana kitoto io le puissance électrique amin'ny tenenina tsy tratra le zay mba nananana teo mienjera tamin'ny tany de ato zany milalao hoe efa vokatry ny fampiasana an'ireo groupe mandeha amin'ny menaka mavesatra sy ny sisa tsy zany angeny nandrasan'ny olona taminareo fa hamokatra herinaratra vaovao 400 mégawatt satria 400 mégawatt le teo aloha le teo aloha aza potipotika nieniena etriny fenantitra le izy de mba mody miakatra kely izy zao de indray izy menakavy mba mistyle hoe zareo ndray zany am'izao fotoana zao no nahita vahaolana be mihitsy ary tena mesy be mihitsy député Rastany ka zay le izy tena zavatra tena tsy ao aminjareo mirehirezy tena azonao tena hita hoe mbola ohatry hoe le anina ankizy eto atoerana le menaka mavesatra tompoko aveza afaratsika fa tsy le tsy miroro de le solika aveza nafaratsika tsy manana famokarana zany tsika maninona ianao zary ary ambany voatrako ary tena marina azonao mividy tanisina azonao mahatratra tena de nitsingeza be aloha amatsiko ny tanànako azonao fa misopatra moa misy azonao mahavita turbine hydraulique mandaly 200 watt le izy fa tsy mégawatt azo atao le izy maninona sitina raha be da be raha ngatsy ataonareo sity de lili atsy mihitsy atsy manakazo misy ary tamatavy misy rehetra fa tsy vitanao le manao le olona le atsabe le atsanina moa tsy miroro rehefa tsy vitanao maninona raha ataonao fotsiny rehetrarehetra de mahazo ka tsy lahara-pahamehana zany satria le groupe le centrale thermique lahara-pahamehana vola misy fandehan-javatra misy an'le voila tena tsy aleo mandoa vola facture any am'le fournisseur le borsatroka sy sisa to zay anao an'le famokarana sady tena tsara le puissance no madio araky ny tontolo iainana no mora ny varotana azy makaty an'le vaoaka aloha zany manao an'le izy le mandeha an'le menaka mavesatra sy le gazoal de sady mpe facture an'le groupe électrogène zay daholo ange ny enjeu an'io vaoaka malagasy de itsika no mifafankio atsika fa aloha araparantsika député Rastany fa tazako any ambadimbadika any honorable fetra de zao zany le izy de tika ama misy arina kely afatra kely tsika le tsodrano zay nataoko hoe eto Madagasikara tena nanao zavatra tsy amem-pamendrena ny mpitondra atsika azonao tsy fantandrareo ngefa ny hoe vahoaka no Andriamanjaky raha tsodrano hitako tamin'ny baolina Andriamanjaka tena maika misy mivady tena tany tamatavy tamin'ny nanao tamin'ny
le retsika Nigera retsika enina sy roa tany a purée de tsy men'Andriamanitra anao tany fa izy afandrerareo tena sy ny tany hoe zay fotsy tsy tafakatratsika satria tamkanina satria raha nafaresy teo tsika de tsy miakatra ny hery zareo atsy zay zavatra rehetrarehetra ty tompo de mijolofotra daholo fa tsy tanteraka daholy ratsodrano tatriny zanatry anazy maly zao ny fefika emu nangataka tena Andrianarivo tsodrano candidat fito de maninona mipaitsady inona no ambadika fa maninona de tena hoe eto Antananarivo renivohitra daholo nefa ny reo izy dimy sy ny tariny olona eto Antananarivo maninona aloha lanafarana daholo ny périphérie rehetrarehetra eran'Analamanga azonao manodidina Ambohidratrimo tsy ananjy mba tsofina rano teo daholo fa inona ny hafa de izy enina mianadahy de rehefa zay ndray izy ny tonga le fitsofan-drano nataony Efelema mifahalalako azy Efelema Marery ny taon'ny président fa izy efatra am'raha latsy tao telo am'raha latsy tao fa solotena natao tao nefa zany zay nataoko tsodrano avy aminay ndray zava-mahery sady ray aman-dreny lehibe antarika fiangonana de zay dafa magnindringa tsy mahagaga raha tsy tonga ny kandidana karo hoe ty toatrany zavatra misy zavatra mbady hafahafa sy ny tany toatrany tsisy retsy ny tany nefa lizy tamaloha tamy fitondrana tamin'ny andron'ny cardinal lizy tamin'ny Gaïtan raha vao misy ohatr'izay fitsofan-dranony FFKM de tena tonga daholo ny rehetrarehetra tena aforma tena programme ary tsisy ampisan zany na zavatra raiky amin'ny ao anatin'ny izy efatra am'raha izy telo mirahalao anatin'ny fikambanana na ny katolika na ny protestana ny fek tonga tsy ampisalasalana daholo milamina tsara raha tsoatsodrano fa zao de tena hafahafa de tsy mahagaka tsy andany fotoanao ny candidat sasany aloha hoe ataovy matotra tsara de miara tonga de mba invité daholo ny manodidina ny Antananarivo rehetrarehetra de mbo tsovrano fa Antananarivo ange be da be mbo eto akaiky eto mbo eto nareo fa tsy ho any Tamatavy nareo sy ny tariny de mbola hoe tsodrano mba azo atsona daholo reo de mbo mahazo ny tsodrano de zay ny zavatra kely sy ny tany ary ny tena mahagaga azonao ohatrohatr'izany daholo tsy tonga raha ohatra zao ohatra ngia filoham-pirenena zao raha manokana zavatra de na zavatra tokony tsisokana atao ministera raha atao ministra ataon'ny SG izy mihitsy ny tena lasa tena manokana azy manakaiza tokony premier ministre atao tena tsy hitan'ny tamin'ny herinandro izy mba hitatsika kely ihany namoaka tokony atao premier ministre azonao tantomasina izy tantomasina de tena tsy tonga izy namoaka le fitaovana hoe le panneau solaire le groupe sisy zany ve de mila intervention na premier ministre efa nikatso tao ambolana maro fa nga tsisy ministre eto tsisy ratsa-panjakana nga eto de inona mahabloqué an'izany fitaovana rehetrarehetra any efa tena tendany an'le vahoaka malagasy potika l'économie zay vao mahita ianao misy premier ministre manao déplacement hafahafa be le mpitondra fanjakana tena tsy mahazo hafahafa be ary tena raha tsy tena raha tsodrano amin'ny vahoaka malagasy sy misaina sy nrehetrarehetra koatra le olona tena fakato mila tsipazana kely tosika fa misy sisa mbo makatò fa tena zay ny teniky farany hoe ory mpitondra fanjakana mbo matahoran'Andriamanitra misy Andriamanitra nge fa tsy zay tena roa zay tsara tsodrano ange zay nataoko tamin'io tamin'ny fitonana taloha tamin'ny andron'ny fahampanjaka sy ny tany le fahendrena de fahamanana zavatra mikoty be da be eo amin'ny sens zay nanasakanao hoe 100% 40% izy no fahaizana fa 60% lahatra amin'Andriamanitra zay mampikisorofoka amin'ny Madagasikara io zay tsy mety na baolina zay atao rehetrarehetra tsisy mitoko na anorana ara zao tokony ho avy ny azo amin'ny varantanetiko any amin'ny jamboleko rehetrarehetra amin'ny hectare mila orana tsy tonga farany manarahamabaly be da be tady solution foana mitondra toviana raharaharabaly fa tsy hodrano tompoko aza manao Andriamanitra tsisy nareo fa tena oleto ambony tany fa tena considérana mizora nareo amin'ny lalan'ny famarina fa isa résultat efa tsy mizotra an'izay nareo mangorona lamba fa tsisy chance anareo Madagasikara ka zay ny zavatra kely tena nataoko fa de nasaotra antsika mianakavy de zay iverina kely am'le fividianana hoe manafatra eny amin'ny boribory tany koa tena jereo tsara tazony tsara le firaisan-kinatsika raha misy zavatra manao aminareo manao zavatra aminareo mamizatra tosika fahavalo fa tosika famesa tosika azy ohatra le hitanao tsy mole raha hitanao ianao ve mbo afananjono le anana mifono le kakana mifono anina jonona ohatra ny olona mitrondrotondro
le kakana amin'ny fony vy raha vao mihinana tonga de azo cadeau empoisonné zavatra tena empoisonné antsika reny azonao tsy afahantsika ary aninenantsika amin'ny aorinantsika azonao aza mihinana ny anina fony vy fa aza vehavona voalohany ny azy aza mana fa aza mikasika an'igny afa raha mikasika an'igny de tsy aitsetsolo le sansa ratsy ny zareo sy ny tany fa de lasa tena very fa de zay angamba ny teny foina toka de miala tsiny misy zakanareo ny teniko fa ny azy zavatra marina daholo na zavatra hoe zavatra tsy fanenjenareo koa fa zava-misy tsy te mony temy président fotsiny igny apatsivoka azy hoe misy fitondrana vety misy ihany voahen'ny olona tsara atao asisika alohan'ny olona zay nge ny tenen'le filohantsika fa tena zavatra tsy mamily ka zay natokana hoe tsy manao ny tsodrano miefefika io mamaly nefa tena hoe tsodrano tokony tsy angarana sina maramara tsodrano zany tompoko zava-mahery sotra tompoko makasetraka fa de amin'ny herinandro ndray kabarindray salamo sisa manaraka ihany rehefa tonga eto député Rastany amin'ny herinandro efa fampelezan-kevitra ny eto amin'izay fotoan'izay efa goavambe mihitsy ny eto amin'izay fotoan'izay fa omentsika lalany député Rastany eo manao ambadika eo député Fetra raha lamizafy mololo efa elontsika ny andro eroviny député Fetra no hiakatra no hevitra omaly nisy fanio-kevitra masika de masika mihitsy ny anatin'ny fanantenana ny entin'ny député Fetra de zay aloha zany no alefatsika Rizy Benada lalaina sy tsika alefaso aloha le kabary ny député Fetra omaly sy fanio-kevitra le mato Girivo Randrenasoa teny amin'ny boribory tany fahadimy teny teny fanentanana de aorin'izay miditra miverina eto amin'ny plateau indray zany tsika miaraka amin'ny fandarina miara-manonja zany faraparany koa zany ny herinandro de afinaritra ihany vetivety kely le micro ny député Rastany le micro aloha mba tsoana kely zafaty de zay zany no taveo zay zany no fandaminantsika azy alefa aloha zany le fanio-kevitra député Fetra Omaly hanomanana ny fidirany de aveo tsika miverina eto amin'ny fandarantsika ndao raha lalaina matoa manao politika isika zay ny afatry président Ravalomanana sy ny taizany hatramin'izay dia aka fahefana matoa manao politika de aka fahefana tsy ohatrany nataony sasany tamin'ny 2024 fa maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana madio tsy misy alatra tsy misy osoka fa tokony fifaninanana azony rehetra andraisana anjara madio ezaka isika andray anjara am'izany fifidiana zany ary aro ny vatotsika hoarovantsika hatramin'ny farany zany vato zany amin'ny alala manana délégué tsika manana superviseur tsika manana observateur tsika manana mpikampanytsika isa-tsokajiny ao chef de zone ao président fokitim ao namana ny fametanana rehetra ifanometanany itsika anaramaso fa zotsika zany ary adiditsika ka de izay fifidianana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ny fampelezan-kevitra manomboka amin'ny fasivy ambin'ny folo ny ty volana ity volana novambra miomana isika aka fahefantsika amin'ny alalan'ny fifidianana manana vina tsara izao fandarana tsara izao candidat natolotry ny tim izao ary toanatsika rehetra eto sy ny vovonana maro eto anao raha mitodika ato andamosina ato ianao monsieur le maire sy tsika menakavy de tazatsika eto fa atsy misy fotodrafitra sany commune eo amin'ny jardin io ao ambadika eo misy tanitaniny commune fa tsy fantatra zay nanaovany sasany azy fantatra fa hosaroty anao satria amin'ny masolom-bavambahoaka tsika tsy piso lelaka itsika ray atoko itsika iray ihany na izanona ty zany anometanana anao ny tenanay amin'ny masolom-bavambahoaka ampafantatra anao sy hitondrany aminao manao hoe zao ny fitakiny vahoaka ty fotiny zay le asandray sy voafaritry ny lalam-panondrena ao ataonay ho ampitainay aminao izay arovy ny fananam-bahoaka fananany commune satria misy ny miseho azy tena lalitsaina sy mahita ny tsy fantatrany dia totatela fadrakotra le fananam-bahoaka sy ny fananam-panjakana ny fananany commune tsy azo ekeny zany ifanoro hevitra itsika ifanakalo hevitra itsika ny amin'ny ahoana ny fomba namaivanana zany fitohanany zany fa satria fantatray fa olona ny anatra ianao olona zatsy ny teny nandova kory fa olona ny azo ny vanikolakana de ny tanina nyrininy tsara efa manana trakefy ianao zay nilovahanao tamin'ny adanao tao neninao tao fa ianao koa manana ny maizy azy ianao atokisanay ianao raha manana ny maizy azy mponiny boribory tany fadiny amin'ny fitiavana ny anarana Ravalomanana sanatria tsy manaiky tsy sarotra zay raha le ataony natao be ny tanàna tia tonga de nekenay zany satria zao nanira fanefa
ho any Ravalomanana ny ao anatiny dia hovaidika ho izy indray no atao anatiny raha zany ohatra tsy lasy zany ary manana mentor anao manana entraîneur anao a isan'andro isan'andro anoro lalana anao a ny rainao a ny reninao a piraita-po aminao efa naseho anareo anay fa rehefa manao zavatra nareo dia zay no tena atao hoe manara-penitra fa tsy nian'ny sasany ko eto tsy angataka aminao fa hiteny aminao hoe angataka amin'reto namako reto démontretsika fa miboribory tamin'ny fahadino no mafy indrindra ary metraka ny be ny tanàna Ravalomanana tsotso zay no hijoroko na solom-bava-mbahoaka na mery ary mbola ho avy ara filohan'ny repoblika tiako atao amerina ny Tananarivo amin'ny tokony izy amin'ny alalan'ny ty zany rako ty ary ny haiko rehetrarehetra ny haiko rehetrarehetra ny heriko rehetrarehetra dia tsy niovatra amin'ny 7 fa lalana makany amin'ny Tikarivo dia makany amin'ny Tikarivo dia makany amin'ny Tikarivo dia makany amin'ny Tojo Ravalomanana noho izy noho izany aza mamaly ny adala mety mafy be amin'ny tanàna izy fa tanàna be zordira sy mikorotana sy namana ny taonana mafy azy dia misaotra mandeha tsara antsika iany ala misaotra betsaka antsika rehetra zay nanaraka ny fandaharantsika teo namoaka ny député Rastantsika dia mampiditra ny député Fetra dia nanao fandaminana kely tamin'iny horonan-tsara iny zany sady nahitako ny fanio-kevitra omaly nataon'ny député Fetra zany singa Girivo Randrianasoa minisitra teo aloha zany tamin'ny fihaonana tamin'ny boriboritany fahadimy teny Andranomevava teny miarahaba député Fetra efa ela moa nandrinanao atao fandaharantsika ho an'ny fandaminana dia androany zany vao nalalaka ny député Fetra satria tena marobe zay entsiketsika sy fandaminana ny fotoana zay dia miarahaba anao ny mpanaraka ny fandaharantsika amin'ity atoandro ity miarahaba namana faniry ary ao anatin'izany koa nitondrana ny fifaliana mifanatritava amintsika rehetra mpanaraka tsy mahafoy ny fandaharana miara-manonjy eto amin'ny MBS radio télévision amin'ny 5.4 ary ny any amin'ny radio Mada 100.4 dia kopatanana ho antsika rehetrarehetra manaraka amin'ny fandaharana na eto toerana ny any velany rehetra any efa nalefa teo ihany moa zany député Fetra ilay lahateny nataonao niaraka tamin'ny reo mpanohana reo rafitry ny antokotify Madagasikara reo fikambanana samihafa zay resy lahatra amin'ny Tojo Ravalomanana mbola isy ny fihaonana lehibe ho an'ny Rapitso zay hanomanana ihany koa ny boriboritany fahadimy Rapitso eny amin'ny Agroberorika indray anjara ny boriboritany fahadimy eo na amin'ny candidat Tojo Ravalomanana dia samy manomana ny fandaharam-potoana zany tsika ho tonga maro be mihitsy ho an'izay Rapitso zay amin'ny fokontany 7 amby roapolo ao amin'ny boriboritany fahadimy mbola hiteny azy eo moa député Fetra raha Lamozafimbolona fa nahoana aloha ny omaly satria efa vita ny fametrahana ny quartier général teny Andray Sory teny dia niodina tena pasapity teny dia omaly ihany koa zany dia nisy ny dia tongotra madinidinika nijery toerana maro samihafa ianareo niaraka ny candidat Tojo Ravalomanana raha raisina zany tena misy ilany atsinanana sy andrefana sy avoany zay mboriboritany fahadimy atsinanana ty Pasapito na Ansa na Akadramamy Ampantoka na Ambatokaranana sy sisa ty avoany zany Manjakaray Ambatomainty Anjanahary Ambohitsiry dia iny atsinanana iny anala mihitsy zany efa azo lazaina zany fa voakasika le fihaonana tamin'ny candidat Tojo Ravalomanana fa eo ianao député Fetra raha Lamozafimbolona mbola ho avy ny Rapitso mbola goava mi fa efa afaka mampiseho karazany tombatombany kely ve député Fetra tamin'izay fandalovan'ny candidat Tojo Ravalomanana teny amboriboritany fahadimy zay marina tokoa zay namana faniry fa nisy ny fihaonana taminy candidat dia tsy iza fa Andriamatoa Tojo Ravalomanana miaraka tamin'ireo mpiara-miasa mpanaradia azy sy izahay teny anivon'ny team sy ny mpanohana azy satria tsy ny team irery ihany tao amin'ny toerana teo Analamaitsy tanàna tao Andranomevava ny maromarina kokoa inona ny anton'izay fihaonana izay satria efa nisy ihany ny fihaonana indray mandeha ny tamin'ity indray mitoraka ity dia ny famorinana ireo komity mpanohana izay naniry ifanatritava tamin'ny candidat Tojo Ravalomanana ary tao anatin'izany no ny fampiresahana satria raha rery tsy hoe tsy vita ny team akory hafa ihany ny fanometanana hafa ihany ny mifanampy hafa ihany zany miaraka izany ao anatin'ny tanjona iray dia tsy inona fa ny fampandrosoana ny fanatsarana fanovana ny tanàna Antananarivo zay renivohitra Madagasikara
zay tsy am'zany mihitsy zany zao fotoan'zao tsy misy mahareny vohitra azy fa anatin'zany nisy ny mpanao fanatanjahantena, nisy ny solotena ny varotra, nisy ny solotena ny tanora, nisy ny avy eny amin'ny varotra teny amin'ny brokatera, ary nisy ihany koa ireo olon-tsotra fikambanana miaro ny zon'olombelona, fikambanana manao asa soa, fikambanana ara-tsosialy maro eny amin'ny fokontany sy any fotony rehetra any zay nahatsapa fa latsaka katerena ny tanàn'Antananarivo tsy araky ny fampanantenana natao ny zava-bita sy ny zava-misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo ary niraisany rehetra feo nanao hoe fotoana izao iraisana feo ny amin'ny itondrana fanovana ijerena ny olona zay avita hitondra fanovana ary ameriny indray fanantenana eo am-ponina Antananarivo zay araky ny nambarako teo hoe renivohitry Madagasikara atsika rehetra ty tsy araky ny tenin'ny sasany hoe izy any tompon'ny tanàna tsy misy tompon'ny tanàna eto fa atsika malagasy rehetra satria renivohitritsika Madagasikara ary tsy ny vava natao be deabe fa raha ny vava nefa nahavita zavatra dia tsy fantatro angamba fa zao mpitondra ankehitriny zao no efa tena mitovy tamin'ny tany ivelany tany amin'ireny tany mandroso reny isika tsy zay nefa ho any zava-misy fa tsotra manana fitadidiana ny vahoaka malagasy ary misaina ny vahoaka malagasy na anatin'ny fahantrana aza dia jery fotsiny isika miezaka miemotra kely taona vitsivitsy ao aoriana nanao hoe inona ny fampanantenana tsy natao teto amin'ity fireneny ity inona ny zavatra tsy nilokalokany zao mpitondro zao sy na ny tanàn'Antananarivo io na ny fitondrana foibe de anjarantsika no tsara ny firy no tanteraka araky ny fotoana ny fanomezana satria matoy ianao ho an'ny fidin'ny vahoaka na aiza na aiza misy anao na anivon'ny commune io na anivon'ny fitondrana foibe dia tadidio tsara fa fifanarahana na contrat ataonao amin'ny vahoaka mba hifidianan'ny vahoaka anao ny hoe tanterahako zao eny koa resaka zay nareo sy député rastany ohatra hoe ny lalana na ireny 13 io na marobe de hoe misy contrat ifanaovana amin'ny vahoaka ity ny programme anasako de zao no contrat tsika fa tanterahako ty anatin'ity fotoan'ity fa zahako fidio de napetraka tamin'ny toerany ny sasany de ampafiry ny tanteraka ianareo no mitsara manjary ohatrany hoe manaratsy mantsony fa ho avy am'izay tsika rehefa avy eo izay le natao omaly zany teo Andranobeava de isaorana ny rehetrarehetra isaorana ny napindrana parkiny natao anatiny sao de tsy tsaroko isaorana ny tompotrano isaorana indrindrandrindra ny vahoaka marobe tonga ny fanotrina ny fampitafatafa tamin'izany kandida zany ary naniny heviny tsy atapiamba ambana fa hoe zao miteniko teo raha tsaronareo tsisy lelaka aminy nampindiatsika tao fa iresaka aminy ilaza aminy hoe zao ny maharary atsika zao ny zavatra tokony hovana tokony apetraka amin'ny paikady zao ny zava-misy de nentina hijery ny zava-misy izy inona moa ny asan'izany be ny tanàna zany ao anatiny azy ny fitantanana ny tsena retsika ombieny zany ao anatiny ihany koa ny fifandrindrana ny fifamoivozana fametrahana n'izay tokony apetraka na ny fiatsonan'ny taxi fiarakaretsaka na ny fiatsonan'ny taxi be fiaram-bahoaka ireny fitaterana na ao anatiny ihany koa ny fitantanana ny tsena ao anatiny ihany koa ny fitantanana ny fotodrafitrasan'ny commune ireny ny fifanarahana amin'ny association zay mety mitantana an'ireny de samy hita tombontsoa na le fikambanana na le commune fa solotena fotsiny ianao mabe ny tanàna hovidin'ny vahoaka rehefa tafapetraka eo hojerena amin'ny atsipria zany mba hita tombontsoa ny andaniny sy lekilany mba samy hita tombontsoa zay dia mampandroso zavatra zay be debe ny zavatra ohatr' zany misy ko ireo fananan'ny commune na trano na tany io ny rehetra de hojerena akaiky ny mahakasika ireny ary misy ihany koa raha ny zavatra ny fampiresahanay tao mahakasika ny hoe reo misy fotodrafitrasan'ny commune maro eny amin'ny boribory-tany fahadimy ao anatin'ny sehatra maitso fa izao ange de tena potika sy rotika fa mbola tsy tonga akory ny atao hoe fanonganam-panjakana tamin'ny 5 sy 4 arivo fa teo eny anelan'ny 7 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo ny gorodina teo amin'ny sehatra na teo amin'ny lampiazo de amin'ny hazo katrafay hazo tsy fahity zany ary lafo vidy mitovy amin'ireny voamboana ireny ary mafy sady tsara tare fa miteny am'zay fa nanjavony eo amin'ny anelan'izay fotoana 7 sy 4 arivo satria ny tenanay no nahazo ny famatsim-bola tany amin'ny service de coopération sy d'action culturelle ny ambassade de France ny réhabilitena nanavoazana nanatsarana indray zany sehatra maitso zany kindrindrina toy ny kindrindriny zany zavatra zany manampy ny vahiny fa tonga ny sasana de nisy ny firaisana tsikombakomba na tamin'ny mpiasan'ny commune namidy hatramin'ny voninkazo namidy hatramin'ny zanakazo andaniny sekilany misy an'ireo le atao hoe zava-maniry tsy fahita raha tsy eto toerana miarongana ny ravinala karazana zanakazo karazana arbuste sy hazo lehibe mihitsy andaniny sy lekilany ny gorodony ateo hazo katrafay ny atao amin'ny regia reny le tena manara-penitra reny
satria tamin'ny 3 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo mividy zany zavatra any de hoe zao sisa mba mandalovana ianareo hoe ao am'izany sehatra maitso zany fa le ray anankiray le raika lara izay sy olom-bavambahoaka no mirehare efa manao atao hoe arrozazy moa fiteniny rehetra azy fa nandresy izy tamin'ny fifidianana sy olom-bavambahoaka larina faharoa izy tamin'ireny izy a sady nilaza izy fa tsy andresy azy mihitsy raha nitinima resitsika nazava na nisy ary ny fanodiko-dinana ny vokatry ny fifidianana ka ohatra zany zavatra nisy tao de hoe nampafantarina ny kandida Tojo Ravalomanana ny zavatra rehetra fananany commune sy ny mombamomba ny asa miandry azy ny etaetan'ny vahoaka ny zatra andrasan'ny vahoaka aminy a satria fampafantarana azy moa zany fampafantarana azy ny vahoaka ny tena ampinditeny hoe io izy io a zao ny etaetanareo a okey ara iary resaky tsika dia mbola tsy fotoana ny fampelezan-kevitra mbola tsy misy fidi hoany tiana fa amin'ny akapobeny a naseho azy izay a asa miandry azy zay sy ny hoe ireto ny fananany commune ireto ny asa miandry anao raha ny aty amin'ny manodidina nala mahitsy a sy aty amin'ny boribory tamin'ny fahadimy a no resantsika ya ko avambi zay satria itantanany commune zay zany a de akoatry ny efa fahavononany eo amin'ny lafin'ny programme ny fananany commune sy ny fanatsarana ihany ko maika de maika zany député fetra Rahalamizafimbololona te hiverina kely am'le adevitra zay na be resaka be hatreto moa zany tsika de ohatry ny vitavita ho azy le resaka hoe candidat mpanjakana ohatry ny tsisy famaizana ohatry ny tsisy faneho-kevitra ny fanjakana ary ohatry ny considéralité iny ny any Amerika nge de manao propagande ary amin'ny filoham-pirenena de inona moa zany tsy hitako ze danger am'zany ozy izy ny sasany ray zany rehefa resahana fa raha ny mpanohatra zany no misy faneho-kevitra oatra zany eto zany zao tsika de mba teteny koa tsika zany zany azontsika atao hoe zany miteny an'le hoe miantso ny mpiasa mpanjakana tsika zany na hoe miaso ny ratsa-mpanjakana rehetra hiaraka amitsika raha mpanohatra no miteny an'izany zao de ohatry ny hoe mahazo lettre de mise en demeure izy raha ny amin'ny asa fanaova gazety tonga de fampitandremana avy hatrany fampiororona ny disqualification ny famoahana karazana note lalàna samy hafa fa ity zany de teny le olona hoe candidat mpanjakana izao efa zazahoana zany candidat mpanjakana zany dikan'izay zany de afatra koa lankeo miasa daholo ny rafitra manaraka an'izay teniko zay a ary de tena iodina amin'ny masiny mpanjakana rehetrarehetra zany hanao zay fampandanina le olona ngamba raha nieritreritiny zany ka ho an'ny député fetra ianao efa nisehatra tamina fifidianana maromaro a manoloana an'iny tsika efa andray herinandro ho an'ny rapitso mbola tsisy nanio hevitra za mikasika an'izay a indrindrandrindra moa le olona koa tsy nanao démenti hoe solifatra na hoe tena fananiko iny a ny fitandremana zany ho antsika zany rehetrarehetra naizanaiza zany zay mba tsara ihany ny andrasiana an'izay député fetra satria dikan'izay zany de hiditra amin'ny dolamakoto reto ampiasa an'le olom-panjakana sy lay fahefam-panjakana zany raha ohatra ka hoe eny fahanginana iny de midika iny zany fa firaisana tsokombakomba efa ny rahantsika nahita inona ny natao teto nanomboka 7 sy 4 arivo ekena nisy ny lesoka natalohan'izay tsy nisy anjely tety ny mpitondra ny fandimby azanaty zany dia manana ny ambaratsika tika satria ny olona mitondra ankehitriny a na eo amin'ny tanàna Antananarivo na mpitondra eo anivon'ny fitondrana Foibe dia mpitondra nipetraka teo nanomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo de nitoy tamin'ny 7 sy 4 arivo naka fahefana tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana araky ny teniko teo nanao hoe matomanao politika de maka fahefana fa amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany tsy maninona efa lasy reny tokony ho fakana lesona tokony ho faka lesona izany lasa izany sasa moa tsy miteny aza de averimberina foana aza de reo sasena ny pasesiny aza de averimberina ny lasa zafady a lasa ny mahatonga atsika ny tsy fitakitsika ny zavatra tsy nety sy ny fanatenantsika tamin'ny andro lasa ka nametrahany sasany ny mpitondra ankehitriny no mahatonga atsika tafiditra anatin'izao fahasairanana lalina izao ka mbola tsy hiteny any ve tsika manoloana an'izay de miverina am'le fanotanina manafaniry hoe sasany tonona hoe candidat mpanjakana anay ny tanàna dia efa mifanohatra ane zany ny tena voafaritry ny voalaza ny lalàna mifemy fifidianana aloha tsy afaky ny tena hoe zao ny tena voalaza zao fa amin'ny saina tsy miangatra amin'ny rariny sy ny hitsiny dia tsy ny any États-Unis no tany saina mpitahina hoe ny any ary manao an'izao samy manana ny lalànany io samy manana ny lalà mifeny fe azy samy manana ny adidiny samy manana ny fombafombany fa rehefa mety aminao zany sy toy izao koa ngeny tenin'ny sasany namaly raha niaro azy nanao hoe tanaty toerana midony iny toerana privé ahoana tena olona hafafy reto olona tena manao tsinitsinina mieritreritra amin'ny sasany de tena hoe
adala siketrina mihitsy zany fa aniza moa le fananana amin'ny fanjakana zay manko le izy privé amin'ny ahoana ary to nisy nandefa vatana amin'ny tambazotra sosialy de hoe privé manao satria tsy mahita valy tsony ka zay de ohatry ny resaky zahay samyzahay zany zavatra zany nefa fifidianana atao sady rese amin'ny ny olona ifidy sy ny fomba fa zay moa zany efa le tsy fahaizana politika sy le miteniteny foana sy le tsy fahaizana lalàna moa zany efa ahitana taratra tena mialatsiny am'lay mialatsiny indrindra am'lay hoe ohatrohatry ny ahoana le olona zany zay fotsiny angamba de efa fantatry rehetra zay defetefetra am'le hoe anaty toerana midy moa izy teo notapahako azafady le izy anie zany tsy voalohany hoe zay kandidana tolony satria aleo tsy ampatsahivina akory fa iarahantsika rehetra nahita fa tsy mpikambana velivelo anatin'ny vovolana ange natoko volomboasary izany kandidana tolony zany io aloha de mpametra-panontaniana petratsika ny fanontaniana ho an'ny mpanara-baovao mety ho inona no antony nametrahana ny olona io ho kandida hitondra ny fanevany zareo valiny de tsotra raha ny fijerina azy manao hoe tsy nisy nety nanao itsony tsy nisy nety isalotra sy hitondra lay fanaminana lay hitondra ny faneva lokony volomboasary tso satria efa zavatra efa faharesena melony miandry azy mamay piste zay misy fomba fiteny tena manaikitra ny genina mamay ny genina fomba fiteny tanora taony zany efa manaikitra dolo zay tsy anaikitra satria araky ny teniko tany amboalohany raha nanomboka an'izao fandaran'izao isika ny fandraisana anjarako de hoe andao ny mba anaovana tomba nezaka anaovana jery todika ny hoe misy ny nampanatenaina teto na tamin'ny fotoana izay nitantanany nalany obe ny tanàna ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'izany fotoana de hoe zao ataotsika zao amboaritsika ataotsika zao de hitondra fanotsiana kely hitondra fanamariana milaza ny ekipany pombany zao loko volomboasary zao nanao hoe nahavita izy nanarina ny lampany tanàna zay mahay moa tamin'ireny taona etsika tamin'ny 2 reny tena narenina tokoa ary voariny zany tsara ny manan-javatra joro fotodrafitrasy olovain'ny taranake sy asan'ny mpiasa malagasy fa ny zavatra tsy marina dia namboarin'ireo le fomba firesaka azy nanao hoe nahavita zavatra ny filoham-pirenena tamin'izy be ny tanàna tsia ny fotoana nanamboarana ny zany nanarenana ny zany lampany tanàna zany de tamin'ny fotoana ny teteza mita taoriny ny fanongana-panjakana tsy nisy nininona natao teto nandritry ny fitondrana ny tanàna Antananarivo izay ny filoham-pirenena ankehitriny no tonga tamin'izany fotoana iny tsetratsetsa tsy aritra ihany fa zay mantsy ny irairainy sasany avereny fa azahovana ny tantara dia miresaky tsika teo fa ho avy tsy ho elany reny fifidianana mpanao politika ane mandalo e ny vahoaka sy ny mpiasa-panjakana mitoetra eo foana ianareo fa mety miverina ny mpanao politika mety miverina olo-tsotra rehefa ohatra hoe tsy tafita na tsy tafavoaka tamin'ny fanindrina ohatra irotsaka olom-boafidy zavatra misy zany fa na izany naty zany nefa aleo ifampitaiza amin'ny vahoaka isika aleo sika ilazany zavatra many satria inona ny teniny ahoana nanaona ny teniny kandida Tojo Ravalomanana omaly de nanao hoe ary fa mambety teniny hoe miady amin'ny maiziny isika miady amin'ny ratsy isika inona lay ratsy voalohany indrindra aloha de ny fahantrana fa ao anatin'ny fahantrana misy antony maro ao mety ho tsy fahaiza mitantana ao ny mety ho fanaovana tantela fadrakotra ny arem-pirenena ao mety ho firaisana tsikombakomba fanararaotana zay fananana an'ilay toerana sy fahefany zay entina mameno ny posy mameno ny konty manatsara ny fiainan'ny fianakaviana namana kaikikaiky sy ny rehetrarehetra zany de fa nisan'ny asan'ny maizina avokoa zany rehetrarehetra zany tsy nitombontso an'ilay vahoaka izay nampanatenaina sy nanaovana voady nanaovana contrat no tanterahana fa oeta nlay mialatsiny am'le fomba fiteniteny frantsay sany miteny gasy manao le basy besogne sa raha le filana mirefarefa misy sasasany manao zay ary misy ny mamitaka mihitsy ny vahoaka mamitaka mihitsy fa teniny be deaibe anisan'zany ny any boribory tany fahadimy tsy aritry ny tsy teny an'ity zavatra ity satria teny reko tao tamin'ny herinandro lasiny zany natao na mpanao politika tsy nyrehetra ny nanao an'izay fa anisan'lay pisolelaka indrindra tompony amboara mihitsy sady tompony laka no ny teny nanao hoe isika tsy manao ratsy isika tsy mamaly ratsy ny ratsy mariny teny anaty soratra masina sy baiboly zany fa valitsika misoa ny ratsy de mitodika am'le raha namana iny tenanay nanao hoe
atreo amin'ny hetsika fotsy ihany no resahako a misy ny namana zanaka zandry izay any amponja am'izao fotoana zao ary fantatra hoe iza ny napiditra azy tany amponja satria noho ny tsy fitovikevitra ara-politika satria nanara-dia ny hetsika fotsy satria ihany kopikambana tao anatin'ny tokony volomboasary tany alolo tany dia ny findralasy na atsapa fa tsy mandeha amin'ny loniny itsony ny fiainam-pirenena tsy arak'ilay nampanantenaina ny zava-misy sy ny zavatra tanteraka mahantra ilay vahoaka ny safidy ireo ifindralasy a nakatia amin'ny hetsika fotsy nakatia amin'ny fanoerana nakatia miaraka amin'ny tiako Madagasikara miaraka amin'ny vovonana firaisan-kina fa nataony vidin'ireo olon'ireo lafo no nanomboka fatary lay ranamana fa ny findralasy zany miala tsy ara-dia amin'ny itsony toy izany ve le hoe zay ve nidika an'le hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy fa valitsika misoa ny ratsy mba zavao aminay fa ohatra ny tsy azonay tsara namana azonareo le tiako teneny ohatra zay zany le zavatra nisy teto hoe ka any le mbola anamafisako ny tenin'ny candidat Tojo-Ravalo manana tena na hoe iza miady amin'inontsika miady amin'ny ratsitsika miady amin'ny maizintsika miady amin'ny fahantransika miady amin'ny fahalovantsika miady amin'ny fitsifisian'ny fanantenana itsontsika ao anatin'ny saina sy ny fony sy ninona miady amin'ny fahampitena amin'ny fahampitena amin'ny fahalovana fahampitena moa zany fahampitena hatramin'ny toe-tsaina potika daholo tsy ny fananana ihany a na ny zavatra hita maso ihany a fa ny toe-tsainy ny vahoaka amin'ny toe-tsain'ny olona amin'ny akabeny misy potika satria indraindray manaraka n'le gabiraraka sy lay manaraka n'lay ohatra ratsy fa tsy hoe ohatra nomena fa ohatra ratsy mihitsy mialatsy ny député fetra fa tena tenan'le zava-misy satria tena goavambe ny zava-misy amin'izao fotoana zao ia sotra mifaniry mihitsy nanamafy an'izay a fa zay mihitsy izy amin'ny akapobeny rehefa tsy tanteraka ho iaho teo ny fampanantenana sy ny filokalokana sy ny fifanarahana na contrano tao tamin'ny vahoaka de mivadika le izy a lalaovina naray soratra masina lalaovina ny fon'le vahoaka satria olo ny fo ny vahoaka malagasy ain'io ka ary nikaratra any amitsary ny atota misy any amitsary ny banky iraisam-pirenena ny mpiara-miambonantoka ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay manome famatsim-bola misy ny zavatra takiny sy ny sisa de manara-maso akaiky izy manara-maso akaiky izy nakaiza ny volana le inona ny teny ilainareo ato ny tena lara-pahamehana ity atao fa tsy ity ataovy an'izao zao tia de miara-miasa tsika fa ny volanay koa tsy vola ho atsipy eny ambaravarakely tsy zay anefa ny zava-misy fa ny famitaka da tanatin'ity zavatra ty tsy vitany ny fitahana nyvoaka malagasy fa ny fitahana ihany koa le mpiara-miambonantoka matotsy tanteraka ny zavatra rehetra hiresaka fa tsy jiramano sy ny 400 mégawatt ireo le ozinina na etanolna ireo lala-pirenena lehibe telo efatra lalan-draha am'ty fireneny ty aiza nakaiza ny volan'ny fikojakojana avy any amin'ny solika any amin'ny vititsolika no nitazomana azy nakaiza ny volany ny 5 taona fa potika tanteraka ny lalana zany zavatra rehetra zany a anisan'ny ny fampiresahanay ary ny fampiresahana na tanàna tany satria zay nivoatra ty tamin'ny candidat Tojo-Ravalo manana hoe tsisy lelaka aminao izay rehefa misy ny tsy mety a de mifampiteny mahitsika tsy mifampijery ary natava fa izay masolo mbavam-bahoaka amin'ny mampanao politika de manao hoe teny aminay ny vahoaka zao ny etaetany de zay zao a entinay a eto aminao zao fa raha ny fomba fanao araky ny tegna misy lelaka na ny président pokotany nidino any lalana reny le tsy fanao aoka zay aoka zay fa efa tsy tafavoaka le boly le efa tsisy hevitra tsony ny rano efa tsy tonga any tokantrano ny rano ange misy any fa ny fanotsana efa tsetsina efa arafesina tsy nisy fieritreretana ny hoe ho simba afaka ataona firy ty anahoana ny fitombom-ponina anahoana ny fitantanana lizy tena lasa any mihitsy fe nihetra ny olona ary akoatr'izay koa le tianakarena tampoka nalaina hatramin'ny orinasan'olona de natao hoe SMGD aloha teneniko mpitondra ankehitriny nanao an'izany mitondra ny tanàna ny tiako tenenina orinasan'olo-tsotra io natao izy park fa tonga de hoe ho anay ty de amena tsikelikely ny volanareo zay mihitsy izy a averina tsikelikely amin'ny alalany resetina ny vola miditra amin'ny vola parkina any no amerenanay ny volanareo fa nanan'olona tsotra nefa le izy no demandry mihitsy ilay tompony no demandry mpandraraha malagasy zany rehetra any mbola mila jerena daholo nakasika an'izany efa ahoana moa misy tompona andraiky zao nakaizany 11 milliards ariary sa zay nindra amin'ny commune tany nanao inona de natao inona vola zokolo zay indrindra de zao ihany koa mbola tsy zay ihany fa nanome vola ihany koa ny filoham-pirenena raha tsy diso a fanampiana ny commune misy an'izany ve tamin'ny ekipan'ny team mantatanao tao tsia
nahoana nefa ny fitantarana ny tanàna tsy Antananarivo mitovy mihitsy samy hafa ka zay indrindra misy fandrosoana kokoa nandritra ny fitantanany ty fa tam'ty ary zareo samy zareo niaraka io manko le fomba fiteny hoe raha tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana de tsisy fampandrosoana vanina ary tsisy fampandrosoana hoazo nefa arakaraky le raha anan'le fitondram-panjakana mampivarina akady an'le tanàna tena marina tena loza famptatana tao de any akadiny nefa rano zany efa naverina ny fampiresahana taminy avokoa tena tao amin'ny commune tamin'ny fotoan'andro ary mpanaramaso any arabola de zany rehetra efa nampahafantarina azy amin'ny ankapobeny re zatra fatsy misy ny tokony vana ary anisany mbola ifampiresahana ihany koa makasika ny oetra io misy ny tetitetika lokala be izy ny fomba fiteny taloha de nampiakarina avy firy eny nietra trano sy nietra tany misy niakatra avy 10 20 eny zato eny ary zany hatramin'ny etra amin'ny talon sy ny etra nalika saika tonga tao anatin'izay raha mivovo sy mandeha mafy ka misy talon mikapokapoka de saika nalaina tany anaty etra ka zao amin'ny ankapobeny mety misy an'izany nanivela fa ho atsika le izy tsy lahara-pahamehana zany zay indrindra ampafiry ny tabataba manino reny misy marina sahirana le vahoaka misy sonorisation amin'ny tabataba eny ny manala mono manala mpamba misy ny sonoanmanala misy ny orakoraka sy ny tabataba eny tokony samy voasazy avokoa na io esapomahanao misy goky io aranga io setroka be mivoaka amin'io esapomaha inge tokony avoasazy fi zao hoe mba alefa miandalana fa tsy tampotampoka hoe tsy manamboly anao de hatramin'ny alika mivovoariny milanao vany ekena to anatin'ny code municipal d'hygiène ane zay indrindra akoro tsy mandana zay ko sahako tsika tsy mandalitra an'le vahoaka manaraka atsika fi zao kosa mba sy olo ara-pahameny ny etra zay ny tena fiveloman'ny commune hoe ny etra trano ny etra tany atao amin'ny tokony izy araky le fomba fiteny zay tsy afatiny reny tsy afaty any zanany fa hoe jerena hoe mila volany commune mila moarina ny lalana mila karakaraina ny tsena mila jerena ny fotodrafitrasa ny sekoly anarany zanatsika zanaky ny sahirana de tsy inona fa ny EPP zay anjaran'ny commune no mitantana azy zany rehetrany ifandinihana daholy tamin'ny candidat ny tokotiko Madagasikara zay toanana vovonana maro iateo tojo Ravalomanana zay ny tena antony teny nanamafisako ny fisaorana ho an'ny mpikarakara fa tonga maro tena tsy atonona ny efitrano efa jato ny seza natao tao de nefa mbola maro be no mitsangana satria lina te andre izany hoe feon'ny candidat tojo Ravalomanana zany namana faniry de goavambe mihitsy zay amaraparantsika député fetra fa alohan'ny tena maranako azy de misy zavatra kely tiako vakiny ty de anjaratsika mandika azy rehefa aveo afatra zany ity afatra ty message des évêques de Madagascar zany anivon'ny CEM zany de conférence des évêques de Madagascar de aloha jerevako mihitsy ny daty 15 novembre 2024 zany de ao anatin'izay zany ny évêque et docteur de l'église de manao siny daholo zany ny évêque maro izato de ato zany ny son excellence de misy maro be zany évêque Amborondava sy ny sisa fa zao zavatra ho vakiko atao anatin'ity député fetra satria député fetra ny teny misy fahasimbana misy an'izao sy ny sisa de goavambe zany izy ty fa ho an'ny dirigeant appel aux dirigeants de fohy fotsiny vakiko fohy fotsiny face à cette situation nationale nous faisons appel à vous dirigeants, tout le monde attend de vous des actes et non des paroles. Ça y garantissez au peuple leurs besoins fondamentaux et quotidiens. Nourriture, services publics, électricité et eau, environnement, santé, éducation, sécurité, route, liberté d'expression. On prêtera aux juges une attention particulière aux mineurs et aux personnes vulnérables. Tout le monde aspire, des vrais dirigeants, une attitude qui ne peut pas supporter les souffrances du peuple et qui est prête à sacrifier l'ambition politique et les intérêts personnels. Pour le peuple, mbola misy lavalava ny député fetra fa mazava be misy le message ny évêque ato. Pour le peuple, et nous tsarty one vogue, nous nous
tournons maintenant vers nous, peuple malagasy, ino tsara, évitons l'esprit ayant tendance à tout dépendre de nos dirigeants. Mazava tsara angamba zany. Assumons izy et prenons en charge avec amour et sincérité nos responsabilités vis-à-vis du développement de la nation. Manahirana ihany ty raha ty zany satria ny ray aman-dreny no s'adresser amin'ny vahoaka tena aza metehatra tsony an'le fitondra zany am'izay lafiny zavatra mazava be ty. Évitons l'esprit ozy izy ayant tendance à tout dépendre de nos dirigeants. Afatra nge ty lava be izy ato lava be any amin'ny 5 pejy any izy ty, fa misy zavatra nahasarika fotsiny de mivakiko tsotsotra le izy mba ho hitany rehetra maraparanana an'le faran'ny herinandro député Fetsy raha maheno zay no zany de masitsika miafatra zany na ho an'ny mpitondra zany tena efa miteny, misy mitrapoka, misy tena mivelona tabatra, misy tena efa miantso vonjeo mikika boribory tany fahadimy tany anala mahitsy tany tena hetsiky ny vahoaka tsy mahazaka an'le tsy fisinjiro srany teny Anjanahary teny farifaritry Manjakaray teny nisy asa soavy masantra taizako nisy maromaro ambotsiry misy hetsika nefa mbola nidiny le zala ihany tery anala mahitsy ny lalana setsisa fananam-bahoaka reny zavatra eny aty zany zao de miteny ny mpitondra fiangonana hoe tena misy fijaliana be de misy afatra nomendrareo mpitondra fanjakana tena mba hijery an'le souffrance an'le vahoaka le fanaitaina an'le vahoaka marary an'le vahoaka ka mba hametraka any ambadika any le intérêt personnel sy l'intérêt politique de niantson'ny vahoaka ihany koa am'izay anjara tandrifiny sady mamaraparantsika député Fetsy. Mifanandrify mihitsy amin'ny zavatra rehetrareto ho hitondrana faneho-kevitra teto anio zay androany zay hevitry ny fiangonana Neveka moa na ty asina ho tena filaza azy. Zay indrindra. Ny zava-misy ane dia efa tena sokina nanany bato ny mpitondra ankehitriny na ny tanàna Antananarivo na ny mpitondra Foibe. Efa iaraha mahita ny fasairanana, efa iaraha mahita ny tsy fahatafavoahana n'ilay baolina raha ohatra ka ny lalao baolina no angalatsika ohatra amin'ilay izy. De inona sisa no atao? Ny pisolelaka, ny mpamono afo tsy ny pompier io fa fomba fiteny moa izy ny mpanao tipitopy vizy mianakavy mpanao vonjy tavanandro ny lokaloka na mpanantena volana sikitana tratry ny aloka raha zay ny azo itenenana azy mialatsiny fa teny tsy de tena fiteny fa fiteny familiely izy hoe tratry ny aloka ihany netratry ny tsy tratry ny aloka zay le tena hoe sokina nanany bato nandeha ihany nandeha ny karazana fanodikodinana ny harem-pirenena fanaovana tantely afadrakotra ny fananana iombonana ny baranahany sy ny fanatsotsorana ny hoe andrositsika Madagasikara tsy maintsy marosy andre moa ny teny faraparany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aisitsika am'izao fotoana zao mazava ny voalazan'ny tondro ny atotanisa avoaka ny mpiara-miombona antika iraisam-pirenena ny teneniko teo mpamatsy vola ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho iaho teo reo banky rehetra miara-miasa amitsika afrikanina fampandrosoana ny banky arabo ny banky européanina sy ny sisa aiza ny lara-pahamehana ve ny tena natao teto am'ty firenena ity araky ny tenin'ny député rastany teo hoe ny colligé mandaniana 4 milliards tsy alaindroa akory fa mipetrapotsiny misombana hatramin'ny vakoka tena hoe nipotehana nefa tokony misy zavatra hafa vita nalefa koa ty téléphérique ny jirama moa tsy resahana tsony fa ny fotoanany période ny resahako teo mafisiko iny teny iny ny mpamatsy volana anao hoe ny volana totony natao nanetsemana ny lavaka tao anatin'ny orinasa jirama io de navitana nanangana jirama telo hatramin'ny tondrana Andriamatoandro Rajoelina tamin'ny 2024 hatramin'ny taona lasa iny tsy ty taona ty hatramin'ny taona lasa iny fanamariana sy taoriana ny tatitra nataony ny banky iraisam-pirenena zany sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena zay rehefa amin'izany fa grave ohatra zay io fio afatra entitra enjana atao ny fiangonana Neveka tsy voalohany iny izy nanao an'izao fa ny sasa moa mpamono afo sy pisolelaka araky ny tenitsika teo de izao fenao nga andro ny fanjakana piditra ny sotra any ambavanao tsia tena zay le fanambakana vahoaka sady fanambanina vahoaka fanambanina zay ny tena marina koa fanabadoa de fanambanina tsy zay iny nampanantenena anao hatramin'ny 2024 fa hoe demokrasia tsy misy ataon'olo tokana mpimamba ny harem-pirenena nikatsaka tsaramaso sy ny sisa aika tsy zay le izy fa no nandeha ny fotoana vao nandeha kely de tsapa hoe
ary ohatrany efa mivoana par rapport any zavatra nampanantenainy zany lalan'lay fitondrana ny firenena sy ny raharam-pirenena zany de tonga am'izay ry mpanetsina mpamono afo araky ny teniko teo namana faniry hoe inona ary ny tena natao am'teto tena vadika lizy ka aoka ozy izy iverenako le teny tao anatin'ny fanambarany ny fiombona amben'ny eveka hoe tsika zany tsy iakina miankina misy zavatra tsy azotsika ialana efa misy ny fizarana ndraikitra voafaritry ny lalàna sy ny lalam-panorenana ho an'ny commune sy ho an'ny be ny tanàna ary ho an'ny fitondrana foibe sy ny hoe androm-panjakana toy ny antemeran-dolona sy ny antemeram-pirenena fa ny ato lasa mifangaro voraka raha misy fifangarona ny akosony vorona ny kisosy ny alika ny petrole sy mivitsika anaty ahoana moa fomba fiteniny député ninona ato de mifangaro ao anaty aronao de mifampitsipaka ao de dikadikaina ny procédure ny règle fananina itsahana de ataotsika mpaniakraby zay mpaniakraby izy fankraby ne matsiro raha mitena izy efa sombany retolo reto amin'ny zava-dozana izy kraby matsiro tany fotsiny tsy mahazaka e mavontandimerina mavontandimerina mampifontovonto be indra ohatra tsy mahazaka misotrano tsara fotsiny na mihina citron de na clofeliramina ka ny zavatra tiako tenenina teo de hoe misy manamafy ny teniny fanambarana nataon'ny fiombona ambelove misy zavatra tsy maintsy akinanao amin'ny fanjakana fa misy koa nefa ny anjara ndraikitrao eto amin'ny firenena sy eo amin'ny fiarahamonina inona ny an'ny fanjakana ny resaka sécurité anatiny sy national tsy misy idinao fa misy ny miaramila eo misy ny tafika eo miaro raha sanatria misy mananobohatra tsy anjarany vahoaka mihitsy zany fa anao zany raha sanatria ka misy moa zany ady de mety ny vatandehilahy 20 ka hatramin'ny 80 taona no mobilisena ohatra ray zany ny any amin'ny tany miady ny faharo misy ny zavatra hafa ohatra hoe mahakasika ny électricité jirama iteneny koa sy ny rano mba hisitraka rano fisotro madio mba hisitraka herinaratra sady mandovolany olona dia anjaran'ny fanjakana no karakara ny reny ino reny groupe any andekaleky reny ny any am'ireny toerana misy famokarany herinaratra eny mba hisitraka izany ny vahoaka malagasy mandovola mahalovola tsy maloma fa tsy fidiny fa le izy na ny mahalovola tsy mahazo e maka mazava ho azy ny tsy manana moyen andoavana moa zany de fa mipitrapitra fotsiny ny maso ny sisa ny itomaniny de ny zavatra toy ireny tiako avahana fa tsy tiaka ohatra marobe hoe izay le fisarahana izy hoe niezaka ataonao mianatra ianao mba hanana fahalalana mba hahafahanao miatrika ny fiainana ny vie active ny traikefa sy ny fahaizana nananao sasa moa dommage mety tsy afaka nanao noho ny tsy fahampiny teo am-pelantanana fa ny andralahy mantsy de izao daholo hoe ny fanjakana tsy hitondra ny sotra ny ambavanao mba donao le vahoaka avao modomenao zao karazana tositosika fameno zao de hoentinao amin'ny anaranao sy am'le lokon'le atoko misy anao ilay fanampiana oetina nefa fanampiana avany ampamatsy vola de zay sisany zavatra azony sy hitan'le olona takatry ny sainina atao satria araky ny teniko efa tapidalaka leto ny sokona nanany bato tsy misy ninina azo atao itsony averina any amin'ny vahoaka amin'ny fahefana ataovy ny tombanezaka na ny évaluation ry vahoaka iza ny tokony hitondra iza ny tsy tokony hitondra manahoana mbola misy fe le fanantenana mbola ao ve le fanantenana raha mbola ao andao iaraka anao fanovana mivava tranopody ihany vita ny vava aka le fomba fiteny raha misy zavatra koa vitany tsy tenentsika izy de zay zavatra zavatra trano ino vazivaziko teto tatoato hoe tsy trano lay ohatrany vita tanana ety fa zay za tsy hitory teny fa manjary lasa sanatria maniratsira fa zao le izy hoe mandany tsara ho avy ny fotoana ny fampielezan-kevitra manomboka amin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana amin'ny herinandro iny zany amin'ny asalata zay ho avy isika ho avy anambarambara ny programme asany ny vinam-piarahamonina am'izay andraikitry ny be ny tanàna zany ny candidat tojo ravalomanana fa dia matoky ianareo vahoaka fa tsy amadika anareo izay anara-maso azy izay anorohevitra azy izay fa tsisy melaka fotsiny any hoe sy zatra rehetra ataony de mety monsieur le maire tsy izay ny andraikitray ary mampanantena anareo mbola iverina eto am'izao fandarana zao iresakytsika satria fotoana ihany keo zao fivoriana ara-potoana amin'ny antemera pirenena sy ny parlemanta moa zany de ny antemeran-dolona any keo anatin'izay iresaka mahakasika ny volavolan-dalàna na amin'ny projet de loi mahakasika ny lalàna mifeny teti-bola 5 sy 4 dia mankasitraka tsika mpanaraka ny fandarana naharitra ny enatra fara mankasitraka ny namana fanirany ko nanasa efa ely namana farina nasa fa araky ny tenike mbola misy moa ny fionana rangopitso zay mbola anisany mpikarakara ny tena eny amy magrobe ririka fionan'ireo le délégué fionan'ireo le ho tompona andraikitra ao mikirakirana sy fiarovana ny vato
nyzany kandida natolotry ny tim zany tojo Ravalomanana de ireo zany mbola ifampiresaka eny amin'ny magrobeorizika hoan'ny anjara boribory tany fahadimy ndray zany raha pitso zany de manatena fa ho avy isika misy moa fandaminana efa renareo ihany ny fandaminana dia miezaka isika rehetra mba manaraka an'izay fandaminana zay ny fomba fiteny mantsy ty nanahirana kely ty fomba fiteny tika ho ahitsiko manao hoe sasany laza hoe eo any fandaminana fa le izy ihany ko sasany avelany disadisa ho any rehefa mba misy ny fandaminana ka rehefa tsy manaraka ianao de lasa teraka disadisa zay teraka lolony zay fa misy ny tompona andraikitra isatsokajiny de nefa fa hoe zao raha ohatra hiteny aminareo vary folo ho an'olona folo mivoakarakarao mety raha misy amin'ny folo mety zaraitsika reo de an'olona roapolo fa tsy ho ampy mihitsy ho an'olona zato satria tsy ampy mety manana fa mba aleo loany le mpikarakara reo lo délégué reo lo superviseur reo observateur reo tompona andraikitra isatsokadiny any fotony ireo no ifampitafatafa amin'ny kandida be ny tanàna Tojo Ravalomanana dia manatena fa hitondra vokatsoa ho atsika atanivony tiako Madagasikara sy mpanohana zany kandida Tojo Ravalomanana zany ny fionana zay kasaitsika tanterahana raha pitso eny amin'ny magro beoririka izany ka dia zay no metrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa andray amintsika rehetrarehetra misaotra ny teknisianina misaotra nyzay rehetra nandray anjara nampitana mivantana izao fandarana zao makasitraka namana faniry de makasitraka ny député Fetra Ralamozafilolontsika makasitraka ihany koa ny député Randrena Sostanslas na député Rastany de misaotra ny namana teknisianina zay nampifandraytsika itsika sy lalaina tao madika teo ny namantsika Radany sy Rajankla any ambony reo mpiara-miasa rehetra zany de akasitrana zany niaraka tamintsika tamity atoandro ny zoma fa 5 volana novambra ity isika iany Ambohidratrimo raharotika any zany no mampita ny efatra amitsika raha pitso isika de iona any Ambohitsiro any de iona ihany koa tsika ny Soamananety de miveriny-tsika ny Alahady any Soamananety any Ambohitsiro sy ny manodidina ary isokotany hafa ihany koa ianako aminareo de anao fiomana ny fanombohan'ny fampilezan-kevitra amin'ny Talata 20 volana novambra zao zany tsika manatona ny QG quartier général atsika dia ery atapy-tanàna Ambohidratrimo tsy lavitra moa zany tonga de hitantsika amoron-dalana eo de manatona andreo namana mpiara-miasa mpanolotsaina marobe zany amin'izay filakevitra zay tiantsika ho fantatra amin'ny fampandanina fanohanana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ity fifidianana ity zany ary dia misokatra ho antsika zany ny quartier général ny candidat ny antoko tiako Madagasikara zay ny tenako fa ny Razafy Manantany no mitarika izany ny candidat be ny tanàna ary ny mpanolotsaina dia Aramatora Tiarso Perlina zany ho antsika ny Ambohidratrimo zay antondrako an'izay afatra izay fa de iona rehefa avy eo ndray tsika de miona eny Akanjo eny any Ambohidratrimo zany de mimakomana daholo zany tsika ny Tsimipary any Modela ny Mpanataovana sy ny rehetrarehetra any Angovo any Antobe sy ny rehetrarehetra any Ambodisaha iona aminareo tsy ela ary dia ifampiresaka ao anatin'izay tena viana programma tetikasa vomana sy matipaika anavotantsika ny tanànatsika eny amin'ny voatra Ambohidratrimo zany de misaotra ny teknisianina amin'ny latsinainy tsika miverina eto anatin'ny fandarina miara-manonja fa dia samy manao faran'ny herinandro mahafinaritra to plasy to vavy